pamonjeko mideranao ao mideranao tokoa mandray anao any mpamela eloko matoky anao ka de nandratra ny fe asandratroavo ianaranao Jesosy o asandratroavo Kristy tompotsy de rainy ianao lilay mpanjaka anao avoko ny fanjaka asandratroavo ianaranao Jesosy o asandratroavo Kristy tompotsy de rainy ianao lilay mpanjaka anao avoko ny fanjakana asandratroavo ny anaranao Jesosy o asandratroavo Kristy tompotsy de rainy ianao lilay mpanjaka anao avoko ny fanjakana anao avoko ny fanjakana anao avoko ny fanjakana. Jereo Henoi Hiaino Boky 5 Ny fitsapana ao amin'Andriamanitra. Teny fampidirana. Fiarabana ho anareo ry namako. Ity boky maitsomaitso ity ahitantsika ireo lehilahy lehibe tao amin'ny Baiboly izay natokan'Andriamanitra mba hanampy azy ireo amin'ny fotoan-tsarotra. Rehefa mihaino ny kasety ianao dia avadino sary manaraka rehefa maheno feo famantarana. Sary voalohany. Namana mitsidika ny tranon'i Elisa. Mpanjaka faharoa toko 5 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Elisa dia mpampianatra lehibe no sady mpaminan'Andriamanitra tao Israely. Indray andro lehilahy iray antsoina hoe Namana tonga tao an-tranony. Izy dia komanda miaramila ny Siriana ary Siria dia fahavalon'i Israely. Namana dia lehilahy mahery fo ary matanjaka. Saingy nanana aretina habokana izy. Nandeha tany Israely satria henony fa Elisa dia afaka manasitrana ny habokany. Saingy Elisa kosa nefa tsy nivoaka ny araba azy. Elisa naniraka ny mpanompony hilaza amin'ny Namana, mandehana mandroa impito ao Jordana, ka adio amin'ny habokanao ianao. Namana dia tesitra ka nanao hoe, indro nataoko fa hivoaka ankaty amiko mihitsiny izy, ka hitsangana ka hiantso ny anaran'Andriamanitra ka hasitrana ny boka. Dia niodina izy ka lasa ankatezerana. Sary faharoa. Namana teo amin'ny renirano. Mpanjaka faharoa toko 5 ny andininy 17 ka hatramin'ny 19. Ireo mpanompon'ny Namana dia niangavy azy mba hiala amin'ny fahatezerany sy ny ampony. Nandresy lahatra azy izy ireo mba hanaraka ny torohevitra tsotran'i Elisa. Ary Namana dia nandeha tany amin'ny renirano Jordana ary nanasa ny tenany impito. Jereo amin'ny sary. Namana dia tena faly tokoa. Ny habokany dia sitrana tanteraka. Elisa dia tsy natahotra olona na dia iray aza satria izy dia natoky an'Andriamanitra lehibe. Fantany fa ny Andriamanitra dia mahay ny zavatra rehetra. Fantany ihany koa fa
ny olona tsirairay dia mila mankatoa ny tenin'Andriamanitra dia ny Baiboly. Ilaina ihany koa isika mangataka amin'Andriamanitra mba hanampy antsika anao izay marina ary hatoky azy mandrakariva. Sary 4. Elisa sy ny kalesiafo. Mpanjaka 2 toko 9 ny 19 ka hatramin'ny 17. Tamin'ity fotoana ity ny Sirianina dia teo ampiadiana tamin'ny Israely. Andriamanitra dia nilaza tamin'ny Elisa foana raha vao hanafika ny Israely ny Sirianina. Ary Elisa nampitandrina ny mpanjaka ny amin'ireo Sirianina. Ny mpanjaka ny Sirianina nandidiny miaramilany. Andeha izaho izay toerana misy an'i Elisa mba hanirahako isamborana azy. Indray maraina Elisa sy ny mpanompony nandeha tany ivelany, ary hitan'izy ireo nitafika Sirianina izay nanodidina ny tanàna izay nipetrahany. Dia niantsoantso ilay mpanompony nanao hoe, "Indrisy tompoko, ahoana no ataontsika?" Ary hoy Elisa, "Aza matahotra fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy." Avy eo Elisa nivavaka tamin'Andriamanitra mba hampahiratany ny mason'ny mpanompony. Ary dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesiafo nanodidina an'i Elisa. Andriamanitra nandefa ireny mba hiaro azy ireo. Ry namako, rehefa mankatoa an'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra, dia Andriamanitra mahery mba hitarika sy hiaro azy. Noho izany tsy tokony hatahotra na inona na iza isika. Sary 4. Elisa sy ireo tafika jamba. Mpanjaka 2 toko 9 ny 17 ka hatramin'ny 17. Hebreo toko 10 ny 17. Ohabolana toko 15 ny 19. Rehefa tonga teo akaikin'i Elisa mba hisambotra azy ireo Sirianina, dia nivavaka tamin'Andriamanitra izy nanao hoe, "Ataovy manjambaina ireto olona ireto." Trany dia tsy nisy nahita daholo ireo miaramila. Elisa nandeha teny amin'izy ireo ka nanao hoe, "Manarahy ianareo, dia hitondra nareo ho any amin'ny lehilahy tadiavinareo aho." Dia nentiny nankany Samaria izay renivohitr'i Israely ireo. Ary Elisa dia nivavaka tamin'Andriamanitra indray, "Andriamanitra ampahirato ny mason'ireto mba hahitany." Dia nahita ireo Sirianina ka indro tao avoana ny tanàna ny fahavalony izy. Ny mpanjaka an'Israely nikasa hamono azy ireo, saingy Elisa kosa nanao hoe, "Rosoy mofo sy rano eo anoloany mba hohaniny sy hosotrony, ary handehanany any amin'ny tompony." Ny mpanjaka nanao araka izay nolazain'i Elisa azy. Ry namako, ny Andriamanitra Elisa dia lehibe lavitra noho ny fahavalo. Andriamanitra dia nandidy antsika ao amin'ny teniny mba tsy hamaly ratsy ny fahavalontsika. Hoy Andriamanitra hoe, "Ay ny fahamaliana, izao no hamaly." Andriamanitra koa dia nilaza manao hoe, "Raha anoana amin'ny fahavalonao, omeo hanina izy. Raha mangetaeta izy, omeo hosotroiny." Sary 5. Ilay toeram-pamonjena tao Samaria. Mpanjaka 2 toko 9 ny 17 ka hatramin'ny toko 7 ny 12. Ireo miaramila Sirianina dia tonga indray niady tamin'i Israely. Nanodidina ny tanànan'i Samaria izy ireo nandritra ny fotoana maritra. Vetivety foana dia tsy nanana sakafo intsony ny tanàna mba hohaniny. Jereo amin'ny sary. Ny mpanjaka an'Israely dia mandeha eo amin'ny manda ny tanàna. Nisy vehivavy 2 nanantona azy. Niangavin'ny mpanjaka izy ireo mba hanampy azy ireo. Noana mafy mantsy izy ireo ka nihinana ny zanany. Ny mpanjaka dia tsy nahafantatra izay tokony atao. Tezitra mafy izy satria Andriamanitra dia tsy namonjy azy tamin'ireo Sirianina. Ary dia nanapa-kevitra izy ny hamono an'i Elisa izay mpanompon'ny mpanjaka. Avy eo Elisa nandefa iraka ho an'ny mpanjaka. "Izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra. Raha ampitso toy izao
dia isy koba tsara toto sy vary amidy ao am-bavahadin'i Samaria. Sary fahaenina. Ireo boka 4. Mpanjaka faharoa, toko fahafito, ny andininy fahatelo ka hatramin'ny faharoapolo. Tamin'izany fotoana izany dia nisy lehilahy 4 nipetraka teo am-bavahadin'i Samaria. Samy boka izy rehetra ireo. Nifampiresaka izy ireo nanao hoe, ahoana no hipetrahantsika foana eto mba hampahafatsika? Koa andeha isika hankany amin'ny tobin'ny Sirianina. Tao anatin'izany dia nandre feo mafy tahaka ny firandrana miaramila manafika ireo Sirianina. Natahotra mafy izy ireo ka namela ny zavatra rehetra ary nitsaoka nandositra. Ary rehefa tonga tao amin'ny tobin'ny Sirianina ireo boka dia tsy nisy na iza tao. Ireo boka dia naka sakafo sy izay rehetra tiany. Dia nifampilaza hoe izy, tsy mety izao ataontsika izao, ity andro ity dia andro filazana ny mahafaly nefa mangina isika. Koa avy hatrany dia niverina tany Samaria izy ireo ary nilaza ny vaovao tamin'ny mpiandry vavahady. Ary ireo koa dia nilaza izany tamin'ny tranon'ny mpanjaka. Vetivety foana dia indreo ny olona fa mivarotra sakafo teo am-bavahadin'i Samaria araka izay nolazain'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Elisa. Andriamanitra dia namonjy ny Israely tamin'ireo fahavalony ary izy namonjy ny Elisa ihany koa. Ry namako, Andriamanitra dia naniraka an'i Jesosy Kristy mba hanafaka antsika amin'ny herin'ny Satana na ny fahotana. Tsy sitraka Andriamanitra ny andehanan'ny olona any amin'ny famaizana mandrakizay. Ity dia vaovao mahafaly avy amin'ny tenin'Andriamanitra ary isika dia tokony hizara izany ho an'ny olona rehetra. Sary fahafito. Jona mandositra an'Andriamanitra. Jona toko voalohany, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Rehefa maty Elisa dia nisy mpaminany iray indray tao amin'ny Israely nantsoina hoe Jona. Andriamanitra nanao tamin'i Jona hoe, mitsangana makanesa any Niniva, ilay tanàna lehibe, ary miantsoany amin'ny hamelezana azy fa tafakatra eto anatrehako ny faharatsiany. Ireo olon Niniva dia fahavalon'ny Israely. Jona dia tsy te handeha ho any amin'izy ireo, ka niezaka izy nitsaoka an'Andriamanitra. Nahita sambo izay handeha any amin'ny tany lavitra izy, nalohany sarandalany ka lasa ny sambo. Vetivety foana dia nisy rivotra mahery teo amin'ny ranomasina. Ireo olona teo ambony sambo dia natahotra avokoa. Ary dia samy nanao tamin'ny namany hoe izy, avia isika hanao filokana mba hizahantsika izay mahatonga izao loza izao amintsika. Dia nanao filokana izy ka Jona no azo. Sary fahavalo. Jona sy ilay trondro lehibe. Jona toko voalohany, ny andininy fahavalo ka hatramin'ny toko faharoa, ny andininy fahafolo. Ireo tantsambo niteny tamin'i Jona, andray izato ataonao. Nambarany tamin'izy ireo fa nandositra an'Andriamanitra izy. Ary hoy izy ireo taminy, ataonay ahoana ary ianao mba hatony ny ranomasina aminay? Betao aho ka tsy mpahazo any anaty ranomasina. Fa fantatro fa noho ny amiko no mahatonga izao onja mahery izao aminareo. Izy ireo dia tsy te hamono an'i Jona, kanjo vao maika ny hamafy ny tafiotra, ary dia natsipony izy ireo tany an-dranomasina izy. Kanefa tsy maty tao anaty rano i Jona. Jereo angeny sary, nisy hazandrano lehibe nitelolan'i Jona. Avy eo dia nalohan'ilay hazandrano teny amin'ny tanomaina i Jona. Sary fahasivy. Jona tany Niniva. Jona toko fahatelo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Andriamanitra dia niteny tamin'i Jona indray, mitsangana ka makanesa any Niniva, ary tory aminy ny teny izay lazaiko aminao. Ary Jona dia nankatoa an'Andriamanitra ka nandeha tany Niniva ary nampitandrina ilay olona nanao hoe, rehefa afaka 7 andro dia ho ravana i Niniva. Ny mpanjaka sy ireo olona rehetra
dia nitaraina tamin'Andriamanitra mba hamonjy azy ireo. Niala tamin'ny lalan-dratsiny izy ireo ka nanapa-kevitra Andriamanitra mba tsy handrava azy ireo. Ry namako, isika rehetra dia tahaka ny Jona sy ireo olona tao Niniva. Efa tsy nankatohan'Andriamanitra sy nanao zava-dratsy isika. Mendrika ny famaizana isika, saingy Andriamanitra dia tiantsika. Nandefa an Jesosy izy mba hampitandrina antsika sy hamonjy antsika mba hialantsika amin'ny ratsy. Jesosy dia maty noho ny fahaotantsika. Tao am-pasana izy nandritra ny 3 andro, izay toan'ny Jona tao anaty hazan-drano nandritra ny 3 andro. Jesosy nitsangana tamin'ny maty, ary ankehitriny izy dia hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra miala amin'ny fahotana sy ny ratsy ary manaraka ny lalan'i Jesosy. Sary 10. Estera sy ny mpanjaka. Estera 1 nandiny 1 ka hatramin'ny 2 nandiny 20. Estera dia tovovavy jiosy iray izay avy amin'ny tanin'ny Israely. Ny ray aman-dreniny dia efa maty ka Mordekay izay rahalahin-drainy no nitaiza azy. Taorian'ny ady Estera sy Mordekay dia azo babo ny olon'ny Israely ary nentiny tany amin'ny tany Persia. Ny mpanjakan'i Persia dia lehilahy mahery tokoa. Ny olona rehetra dia natahotra azy. Raha vao tsy hankasitraha ny mpanjakavavy dia nosoloany hafa. Ka dia niantso ireo tovovavy tsara tarehy tao amin'ny fanjakana izy mba hoentiny eo an-dapany. Ary tao anatin'izy ireo dia nifidy an'i Estera izy mba ho mpanjakavavy vaovao. Saingy Estera dia tsy nilaza na tamina iza fa jiosy izy. Sary 11. Mordekay tsy nanaiky ny ankohaka. Estera 7 nandiny 1 ka hatramin'ny 4 nandiny 17. Estera 5 nandiny 17 ary Jaona 7 nandiny 19. Hamana dia lehilahy nanana ny maha-izy azy tao Persia. Ireo olona rehetra dia mila miankohaka ary maneho fankasitrahana ho an'ny Hamana rehefa mandalo izy. Saingy Mordekay dia tsy nety nanao izany. Mordekay dia tsy niankohaka afa-tsy amin'Andriamanitra irery ihany. Nandà ny ankohaka ho an'ny Hamana izy. Hamana dia tezitra mafy, ka nanao tetika ny hamaliana faty an'i Mordekay izy. Indray andro dia hoy izy tamin'ny mpanjaka, misy firenena iray efa miely sy miahaka amin'ny firenena samihafa isan'ny tokony eraky ny fanjakanao. Izy ireo dia tsy mitandrina ny lalàn'ny mpanjaka. Ny tiany holazaina dia ny jiosy. Hoy ihany koa i Hamana nanao hoe, aoka ho soratana mba haringana ireny. Hamana mikasa hanome vola ho an'ny mpanjaka, fa ny mpanjaka nanaiky ny fangatahana fa nandany volana izy. Ny lalàna dia vita nanerana ny fanjakana Persianina mba hamono ireo jiosy sy haka ireo fananany rehetra amin'ny fotoana iray. Hamana dia nanana hazo fanantonana olona izay efa mitsangana mba hanantonany an'i Mordekay. Mordekay nilaza tamin'i Estera fa mila makany any mpanjaka izy ka mangataka famindrapo amin'ny olony. Fa hoy Estera nanao hoe, fa na iza makeo amin'ny mpanjaka nefa tsy natsony dia ho faty izany olona izany. Nangataka ireo jiosy raha vehivavy mba tsy sakafo na hisotro mandritra ny 3 andro mba hivavaka manokana ho azy. Izy sy ireo mpanompo vaviny dia nanao tahaka izany koa. Nilaza ihany izy nanao hoe, ary amin'izany no hidirako ao amin'ny mpanjaka na dia tsy araka ny lalàna aza, koa raha tahiny maty aho dia maty. Ny tenin'Andriamanitra mampianatra fa ny kristianina dia tokony afohy ny ainy ho an'ny kristianina rahalahiny sy rahavaviny. Sary 12. Estera sy ny fanasany. Estera 5 nandiny 1 ka hatramin'ny 7 nandiny 10.
Andriamanitra dia namaly ny vavaky ny Jiosy. Ny mpanjaka dia nanome lalana any Estera hiteny aminy. Raha vehivavy dia nanasa azy ho amin'ny fanasana manokana, ary nasainy ihany koa Hamana. Tao amin'ny fanasana dia nanontany ny mpanjaka nanao hoe, ry mpanjaka vavy Estera, inona no angatahinao? Estera namaly hoe, izaho ny fangatahako. Aoka izaho sy ny oloko ho velona satria efa namidy izahay mba haringana sy vonoina. Ny mpanjaka nanao hoe, iza moa izany? Ary iza no hisy asesiky ny fony hanao izany akory? Ary Estera nanao hoe, ny fahavalonay dia io Hamana ratsy fanahy io. Ny mpanjaka dia tezitra mafy raha naheno ny teti-dratsy ny Hamana, ka dia nasainy nahantona teo amin'ny hazo fanantonana izy, izay efa nomaniny hanantonana any Mordekai. Ary ireo Jiosy rehetra dia voavonjy avokoa. Ry namako, Estera dia nivonona ny ho faty, mba hamonjy ny olony tsy ho faty. Kanefa heverony ny nataon'i Jesosy. Tiantsika tokoa izy, ka dia maty mba hamonjy antsika, tsy hiditra any amin'ny fahaverezana mandrakizay, izay mendrika ho antsika noho ny fahotantsika. Misaotra anao zahay, ry Tompo ty anay, fa mbola nomendombonandro haniderana ny vavaka ataona ankinina minao, fa lehibe tokoa fitiavanao ny mpanompona. Ery lehibe tokoa anay ny mivavaka aminao, koa ampiny olongataka aminao ny fahasoavana. Misaotra anao zahay, ry Tompo ty anay, fa mbola nomenombonandro haniderana ny vavaka ataona ankinina minao, fa lehibe tokoa ny manao ny mpanompona. Ery lehibe tokoa anay ny mivavaka aminao, koa ampiny olongataka aminao ny fahasoavana. Boky fahadimy. Teny fampidirana. Nisy lehilahy roa nantsoina hoe Daniela sy Nehemia, izay noterena hiaina teo amin'ny tany fahavalony. Saingy izy ireo dia nanompo ilay Andriamanitra tokana sady marina, ary dia tonga olon'Andriamanitra lehibe izy ireo. Jereo ny sary manaraka eo amin'ny boky rehefa maheno feo famantarana ianao.
Sary fahatelo amby folo. Daniela sy ireo namany. Daniela toko voalohany, ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 120. Ity sary ity dia mampiseho an'i Daniela sy ireo namany telo lahy. Izy ireo dia jiosy. Izy ireo dia nentin'ireo fahavalony tany amin'ny tany Babilôna. Nasain'ny mpanjakan'ny Babilôna hanompo azy izy ireo. Noho izany dia voatery izy ireo hianatra ny teny sy ny fombafomba Babilôna. Daniela sy ireo namany dia nandà tsy hihinana ny sakafo matsiron'ny mpanjaka. Izany dia nanohitra ny fombafomba jiosy. Fantatr'izy ireo fa mila mitandrina ny didin'Andriamanitra sy manome voninahitra azy izy. Noho izany dia nangataka-kanana izy ireo mba hohaniny ary rano ihany mba hosotroiny. Ilay lehilahy izay niambina azy dia natahotra fa sao lasa mahia sy harary izy ireo. Fa Andriamanitra kosa dia nitahy azy ireo ary dia lasa salama sy nanana fahendrena mihoatra noho ny olona rehetra izay nanompo ny mpanjakan'ny Babilôna izy ireo. Sary faha 7. Daniela sy ny mpanjakan'ny Babilôna. Daniela toko faharoa, ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 7. Ny mpanjakan'ny Babilôna dia nanonofy. Nanontany ireo olona sy ireo ombiasy izy mba hilaza ny dikan'ny nofiny. Saingy tsy nisy na dia iray amin'izy ireny aza nalaza izany taminy. Ary nanapa-kevitra izy ny hamono azy rehetra. Avy eo Daniela sy ireo namany dia nivavaka tamin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra dia nilaza an'i Daniela ny nofin'ny mpanjaka. Ka nandeha tany amin'ny mpanjaka Daniela ka nanao hoe, misy Andriamanitra any an-danitra izay mampiseho zava-miafina, ka mampahafantatra an'ny mpanjaka izay ho tonga ho aminy ho avy. Daniela nilaza tamin'ny mpanjaka fa tao anatin'ny nofiny dia nahita karazana firenena maro eo amin'izao tontolo izao izy. Ary nahita firenena lehibe iray izy izay namotika an'izy rehetra ireo. Izany dia ny fanjakan'Andriamanitra izay maharitra mandrakizay. Ny mpanjaka dia nankasitraka ny teny Daniela. Ireo olon-kendry sy ireo ombiasy dia navela ho velona indray. Daniela dia natao gôvernora eo ambanin'ny mpanjaka teo amin'ny Babilôna manontolo. Ny zavatra rehetra mitranga eto amin'izao tontolo izao tia dia eo ambanin'ny fitantanan'ilay Andriamanitra lehibe nolazain'i Daniela. Noho izany dia tokony tsy hiodina amin'ny fanompo-tsampy isika fa hiodina amin'ilay Andriamanitra lehibe ary matoky azy mba hanaovantsika ny marina. Sary faha 5. Ny endrik'Andriamanitra. Daniela toko fahatelo, andininy voalohany ka hatramin'ny faha 12. Ny mpanjakan'ny Babilôna nanao sary vongana volamena lehibe. Natsony avokoa ny mpiara-miasa aminy mba hijery io sary vongana io. Ny mpanompon'ny mpanjaka dia nandidy ny olona tao nanao hoe, rehefa mandreny fanehoan'ny zava-maneno ianareo dia miankofa ka mivavaha amin'ny sary olona volamena. Ary na iza no tsy miankoka sy tsy mivavaka amin'io dia atsipy fa ao anaty lafaoro misy afo mirehitra izy. Ireo namany Daniela, Sandraka, Mezaka ary Abednego dia nandà nivavaka ny amin'ny sary vongana. Izy ireo dia mivavaka amin'Andriamanitra tokana ihany. Ny sasany tamin'ireo lehilahy nandeha tany amin'ny mpanjaka ka nanao hoe, misy jiosy izay nataonao ho tonoeany raharaha amin'ny fanjakana dia tsy mba manaiky ny teninao. Tsy mba manompo an'Andriamanitra ao izy na mivavaka amin'ny sary olona volamena izay efa natsanganao. Sary faha 9. Ilay lafaoro nisy afo. Daniela toko fahatelo, andininy fahatelo 12 ka hatramin'ny faha 20. Eksodosy toko faha 20, ny andininy fahatelo ka hatramin'ny faha 5. Nampanantsony ny mpanjaka ireo namany Daniela telo lahy, ary hoy izy taminy, raha tsy mivavaka amin'ny sary olona volamena ianao, dia atsipy
ho ao anaty laforo misy afo mirehitra. Ary iza moa izany Andriamanitra avonjy anareo amin'ny tanako izany? Ireo lehilahy namaly hoe, indro Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay, ary na dia tsy izany aza, aoka fantatrao fa ny sary olona volamena dia tsy ho tomponay. Sandraka, Mesaka ary Abednego dia natsipy tao anaty laforo misy afo mirehitra. Avy eo dia niantsoantso ny mpanjaka nanao hoe, jereo, indro aho mahita ifadahy mandehandeha ao anaty afo, ary ny fijery ilay faefatra dia toa zanaka ireo Andriamanitra. Rehefa nivoaka tao anaty laforo izy telo lahy dia tsy misy may akory. Hoy ny mpanjaka nanao hoe, isaorana anie Andriamanitra Sandraka sy Mesaka ary Abednego, izay naniraka ny anjeliny hamonjy ny mpanompony, fa tsy misy andriamanikafa mahavonjy tahaka izao. Ry namako, io Andriamanitra io ihany no mandidy ny firenena rehetra manao hoe, aza manao andriamanikafa fa izao ihany. Aza manao sarin-javatra voasikitra ho anao ka miankohaka eo anatrehany ka manompo azy. Sary fahafito amby folo. Daniela mivavaka amin'Andriamanitra. Daniela toko fahaenina, andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby folo. Daniela dia nanana fahefana lehibe teo amin'ny tany Babilôna. Ireo manamboninahitra sasany dia nialona azy. Tsy nahita fahadisoana teo aminy izy, fa Daniela dia nankatoa ny mpanjaka. Dia nandeha tany amin'ny mpanjaka ireo fahavalin Daniela nanao hoe, tokony nanao lalàna sy didy mafy ianao ry mpanjaka. Ka nazovy no hanao fangatahana atao anatin'ny 30 andro, na amin'Andriamanitra na amin'ny olona, afa-tsy aminao ihany ry mpanjaka, dia atsipy ao an-davaky ny liona izy. Ny mpanjaka nifanaiky tamin'ireo lehilahy ka nanao lalàna vaovao. Reny Daniela io lalàna vaovaon'ny mpanjaka io, kanefa mbola nanohy nivavaka tamin'Andriamanitra intelo isan'andro toy ny taloha ihany izy. Rehefa hitan'ireo fahavalony fa nivavaka izy, dia nandeha tany amin'ny mpanjaka izy ireo ka nanao hoe, Daniela dia tsy mankatoa ny didy izay efa nataonao. Sary fahavalo amby folo. Daniela tao an-davaky ny liona. Daniela toko fahaenina, ny andininy fahaefatra amby folo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Ny mpanjaka dia tsy tian'ny Daniela ho faty ao an-davaky ny liona, saingy tsy afaka nanova ny lalàna intsony izy, noho izany dia natsipy tao amin'ireo liona izy. Vao maraina ny ampitson'iny dia niazakazaka ho eny amin'ny lavaky ny liona ny mpanjaka, ka niantso nanao hoe, ry Daniela mpanompon'Andriamanitra velona o, moa Andriamanitra izay tomponao mandrakariva mahavonjy anao amin'ny liona va? Ary dia namaly Daniela nanao hoe, Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavan'ny liona. Dia faly indrindra ny mpanjaka, dia nakarina avy tao an-davaky ny liona izy. Ary ny mpanjaka nandidy, ka ireo fahavalon'i Daniela dia natsipy tao amin'ny liona, ary ny liona nanapatapaka ny taolany. Ry namako, tsy tokony atahotra izay ataon'ny olona antsika raha mahatoky ilay Andriamanitra velona izay nanampy an'i Daniela sy ireo namany. Na dia vonon'ny olona aza antsika dia mbola manana fanantenana, satria Jesosy dia tonga avy amin'Andriamanitra mba hananantsika fiainana mandrakizay ho an'izay tia azy sy manompo azy. Sary fahasivy amby folo. Nehemia nanolona ny mpanjaka lehibe. Nehemia toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny toko faharoa, andininy fahafito. Nehemia dia niaina tany Babilôna taorian'i Daniela. Nehemia dia jiosy nankatoan'Andriamanitra. Nehemia dia mpanompon'ilay mpanjaka lehibe. Indray andro raha nandroso divay ho an'ny mpanjaka izy, dia hoy ny mpanjaka taminy, nahoana no malahelo tarehy ianao? Nehemia dia nalahelo noho Jerosalema, ilay tanànan-drazany,
izay potika ary ny jiosy izay niaina tao dia nandalo ady sarotra lehibe. Ary Nehemia dia nilaza tamin'ny mpanjaka ny amin'ny Jerosalema ary ny olona jiosy. Dia hoy ny mpanjaka, inona ary no angatahinao amiko? Nehemia mivavaka tamin'Andriamanitra aloha dia vao niteny tamin'ny mpanjaka hoe, raha sitraky ny mpanjaka dia lafaso ho any amin'ny tanin-drazako aho mba ahafahako manangana azy indray. Andriamanitra namaly ny vavaky Nehemia ary ny mpanjaka dia nanaiky ny fangatahany. Andriamanitra manam-pahefana amin'ireo mpanjaka rehetra sy ireo mpitondra eto ambony tany. Ary rehefa mivavaka aminy ny olon'Andriamanitra ary manao izay zavatra ankasitrahany dia anatanteraka izay fangatahana rehetra araka ny sitrapony izy. Sary 20. Nehemia nizaha ny tanàna rava. Nehemia 2:1-20. Ny mpanjaka dia nanome fitaovana sy lehilahy a Nehemia mba hanorina ny tanàna. Nehemia sy ireo mpanampy azy dia nandeha namakivaky ny lalana hatrany Jerosalema. Ireo fahavalon'ny jiosy dia naheno ny amin'ny Nehemia sy ny planiny, ary dia tezitra mafy izy ireo. Tsy tian'izy ireo hisy hanampy ny jiosy. Nehemia dia tsy natahotra ireo fahavalony. Nandeha nizaha ny Jerosalema izy, ary nandeha nanodidina ny mandarava ny tanàna izy. Ny alina izy no nandeha mba tsy hahafantarany olona izay ataony. Ny marainana iny Nehemia niantso ireo jiosy ka nanao hoe, andeha isika hanangana ny mandan'i Jerosalema mba tsy ho lantsa intsony isika. Nolazainy tamin'izy ireo fa Andriamanitra dia miaraka aminy, ary nanana porofo ny amin'izany izy teo amin'ny mpanjakan'i Babilôna. Ary ireo jiosy namaly nanao hoe, aoka isika handrafitra azy. Sary 20. Fanorenana ny manda. Nehemia 3:1-9. Jereo ny sary manomboka ny asa ireo jiosy. Ny sasany nanala ny fako, ary ny sasany nanangana ny manda sy nametraka ny vavahady. Ireo fahavalon'ny jiosy dia niatezitra mafy hatrany. Ka nivavaka tamin'Andriamanitra indray Nehemia. Nila n'Andriamanitra izy mba hampiseho azy ny tokony ataony. Avy eo dia nasiany lehilahy ny tana fiadiana teo ambony manda mba hiaro ireo mpiasa. Ny rehetra dia samy nanana fiadiana ary efa vonona amin'ny ady. Ireo fahavalo dia tsy afaka namono an'i Nehemia sy ireo jiosy sasany. Ary dia nitoy hatrany ny asa, ary tao anatin'ny 12 andro dia voatsangana ny manda. Tsy manana fahendrena mba hahalala ny tena tsara isika, ary isika rehetra dia tsy manana hery hanao ny marina. Andriamanitra dia manana ny fahendrena rehetra sy ny hery. Toy an'i Nehemia mila vavaka amin'Andriamanitra isika, matoky azy sy mankatoa azy, ary dia ho fantatsika fa Andriamanitra dia hiady ho antsika. Sary 20. Ezra mamaky ny lalàna. Nehemia 9:1-13. Rehefa voaorina ny manda dia nivory tao Jerosalema ireo jiosy. Ezra ilay mpisoron'Andriamanitra namaky tamin'izy ireo ny didin'Andriamanitra, izay amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny Baiboly. Ny sasany tamin'ireo olona dia nanomboka nitomany. Fantatr'izy ireo fa tsy nankatohan'Andriamanitra izy ireo. Izany ny antony nahatonga n'Andriamanitra nanao ireo fahavalony hamotika ny tanànany. Ireo jiosy dia te hiala amin'ny fahotany ary hanaraka ny lalàn'Andriamanitra indray. Hoy Nehemia tamin'ireo olona, aza malahelo foana fa ny fifalian'ny Tompo no herinareo. Ry namako, mba manana fifaliana ve ianao?
Andriamanitra dia manome antsika fifaliana ary hery rehefa mahafantatra n'Andriamanitra isika ary mankatoa ny teniny Soratra Masina dia ny Baiboly. Andeha ambarako anao ahoana no ahafahanao mahafantatra ilay Andriamanitra Nehemia. Izy ilay tokana sady Andriamanitra velona. Sary 7. Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Jaona 7:20, ny 7:17 ka hatramin'ny 17. Tsy misy afa-tsy lalana iray ihany no ahafahantsika mahafantatra n'Andriamanitra. Andriamanitra dia naniraka ny Zanany Jesosy mba hanoro antsika izay lalana izany. Jesosy dia niaina teto ambony tany efa taona maro lasa. Nanao soa betsaka izy mba hanampiana ny olona. Nasehony antsika ny tokony fomba fiaina mba hahafaly an'Andriamanitra, saingy isika dia tsy nanaraka ny lalany. Isika rehetra dia efa nanota teo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra dia manafainy mpanota sy mankahala ny lalany, ary aorian'ny fahafatesana dia hesoriny ho amin'ny fanatrehany izy ary mandefa azy any amin'ny helo mirehitra afo mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika fa avy tamin'ny vovoka ny tany no nanaovan'Andriamanitra antsika, ary rehefa maty isika dia hiverina vovoka ihany koa ny tenantsika. Fa ny fanahin'ny olona kosa izay isan'ny tenantsika dia hiverina amin'Andriamanitra izay nanome azy antsika. Ka amin'izany isika no handray ny famaizan'Andriamanitra na ny valisoa. Henoenge, Andriamanitra dia namonjy an Elisa sy Daniela tamin'ny famonoan'ny olona azy. Fa Andriamanitra kosa dia namela ireo olon-dratsy namono an Jesosy. Nofatsihany teo amin'ny hazo fijaliana izy. Jesosy no nitondra ny famaizana ny amin'otan'ny olona rehetra, satria tiany ny olona rehetra. Ankehitriny raha toa ka mibebaka isika, dia amindra fo ny amin'ny fahontantsika Andriamanitra, ary ho afaka afantatra azy sy hanaraka ny lalany indray isika. Ho an'izay manaraka marina an Jesosy, dia tsisy fanameloana intsony aorian'ny fahafatesana, ary izy ireo dia ho tian'Andriamanitra sy hanompo azy mandrakizay. Sary 4. Jesosy manoro ny lalana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Matteo 7, ny 17 ka hatramin'ny 17. Jaona 7:20, ny 9. Ry namako, rehefa manohy tsy mankatoa an'Andriamanitra ny olona, dia mandeha amin'ny lalana iray lehibe malalaka izy, izay misy an'i Satana izay lehibe ny ratsy rehetra. Izany lalana izany dia mitondra ho amin'ny famaizana mandrakizay. Izay olona rehetra teraka eto ambony tany dia mandeha amin'io lalana malalaka io avokoa. Izany dia marina ho ahy sy ho anao. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe, ny olona rehetra dia efa nanota avokoa. Satria ny olona rehetra dia mpanota izay mendrika ny famaizan'Andriamanitra. Fa kosa Andriamanitra nandefa ny Zanany Jesosy mba hitondra ny famaizana tokony ho antsika. Andriamanitra dia nanangana an Jesosy tamin'ny maty, ary ankehitriny dia velona izy mba hanoro antsika ny lalana ho amin'Andriamanitra. Jesosy nanao hoe, izao no lalana sy fahamarinana ary ny fiainana, ary tsy misy mankany amin'ny ray raha tsy amin'ny anarako. Ireo izay manaraka ny lalan'i Jesosy dia tsy hankany amin'ny famaizana mandrakizay, fa Satana sy izay rehetra manaraka azy dia hoany. Mila manaraka ny lalan'i Jesosy isika ankehitriny. Izany dia sarotra sy lalana tery. Ary satria noho ny faharatsiana eto amin'izao tontolo izao, dia hijaly ny olona eto an-tany. Fa kosa Jesosy dia miaraka mandrakariva amin'ireo izay manaraka azy, mba hanome azy hery. Ho an'ireo izay manaraka an Jesosy dia misy fanantenana, satria lalan'i Jesosy dia mitondra ho any an-danitra. Any an-danitra dia tsy misy fahoriana fa fifaliana sy fiadanana mandrakizay.
Ary ho an'izay rehetra mankany an-danitra dia hanompo sy tian'Andriamanitra ary ho eo amin'ny fanatrian'Andriamanitra mandrakizay. Raha tianao ny ala amin'ny lalan'ny Satana ary andeha amin'ny lalan'i Jesosy izay mitondra ho amin'Andriamanitra dia ataovy izao vavaka izao. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitra o, efa nandeha tamin'ny lalan'i Satana izay nanaraka ny filako rehetra aho, dia ny fieritreretan-dratsiko sy ny lalan-dratsiko. Mamela ny heloko fampanota aho. Misaotra Jesosy fa maty teo amin'ny hazo fijaliana ianao, izay nitondra ny famaizana amin'ny otako rehetra. Misaotra anao fa ny ranao no nanadio ahy amin'ny fahotako rehetra. Ry Tompo Jesosy o, mandray anao ho Tompo sy mpamonjy aho. Misaotra anao fa tamin'ny alalan'ny fanahy masinao dia nomenao hery aho mba ho tonga zanak'Andriamanitra sy hankatoa ny teniny dia ny Baiboly. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako izany. Amen. Ry Jesosy mba tantano ho tafita soary, ka hambeno sy sakano zay rehetra lozaty. Rano be mangeny eny zao aleako izao, kakaianao iteny mba ho tokiko hatrany. Ry Jesosy mba tantano ho tafita soary, ka hambeno sy sakano zay rehetra lozaty. Rano be mangeny eny zao aleako izao, kakaianao iteny mba ho tokiko hatrany.